nay kasio ny mombanay kasio ny mikasika anay rehetra dia amin'ny anaranao Jesosy meteza indray hitarika anay amin'ny alalana fanainao masina. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao aminay. Misaotra Andriamanitra ray satria matoa izay mbola velonaina dia mbola no ianao irery ihany. Misaotra satria tsy hoe mendrika nomena tombonandro izahay dia nahazo an'izany fa tsapanay fa fitiavana ny anton'izany zavatra rehetra. Ianao miambonahitra, ianao no ankalazaina, ianao no teraina, ianao no asanatra eto amin'ity fitoerana ity. Amin'ny fotoana rehetra dia tsy misy miambonahitra ankoatranao. Fa Andriamanitra maharitra mandrakizay ianao. Ndreto ny fonay Jesosy, omenay tanteraka ho anao. Atolotray ary fonay ho anao Andriamanitra. Izay mety aminao Andriamanitra no ataovy indray amin'ny tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny fitarianao, misaotra ny amin'ny tombonandro sy ny fotoana rehetra izay omenao anay Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa tena fitiavana ianao. Misaotra Jesosy fa ianao no manangana. Misaotra Jesosy fa ianao no manitsy. Misaotra Jesosy fa ianao no mampianatra. Misaotra Jesosy fa ianao no mitarika. Misaotra Jesosy fa ianao no mamatsy. Misaotra Jesosy fa ianao no mitsinjo anay sahady. Aleluia. Andriamanitra mahita ny lavitra indrindra ianao ary akaiky ny fony olona tsirairay avy ihany koa ianao. Lehibe ianao, mendrika ny hoterana indrindra. Misaotra ray, misaotra ray. Anao tsy misaotra an'Andriamanitra. Asa raha toy ny fisaorana amin'izao fotoana izao. Dia rao ny anarany masina, isaorana ny anarany fa tsara izy, fa tsy misy ny tahaka azy, fa tsy misy ny toa azy. Mendrika ny voninahitra, mandrakizay, tomponay, avo indrindra, be fitiavana, masina, masina, masina ilay tompo Andriamanitra tsy tompo. Hatramin'ny taloha sy ankehitriny aro avy, enka amin'ny voninahitra ao ny tany sy ny lanitra. Eny Jesosy, reto izay Andriamanitra vonina indray. Anokatra ny fonay, manontolo ho anao Andriamanitra. Ahafahanay miray aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka tanteraka aminay izany. Jesosy eo, aoka ny vavanay, aoka ny fisainanay, ho voatahiry eo amin'ny fanatrehanao. Aoka ny momba ny rehetra Andriamanitra, hitodika aminao irery ihany. Fa ianao ny tomponay, fa ianao ny mpanjakanay, fa ianao ilay tsy miova, fa ianao ilay mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay. Amen. Antsika hitehaka mafy an Jesosy. Aleluia. Mendrika ny fideranany Andriamantsika. Salamo fa enina amby telopolo amby zato. Salamo fa enina amby telopolo amby zato. Salamo fa enina amby telopolo amby zato. No vakitsika rehetra andininy voalohany ka hatramin'ny fafolo. Salamo fa enina amby telopolo amby zato. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolo. Izay raha tsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miderany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderany Andriamanitra avo indrindra fa mandrakizay ny famindram-pony. Miderany tompony tompo fa mandrakizay ny famindram-pony. Izy rery no mpanao fahakakan-dehibe fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay nanao ireo fahazavana lehibe fa mandrakizay ny famindram-pony. Dia ny masoandro mpanapaka ny andro fa mandrakizay ny famindram-pony. Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina fa mandrakizay ny famindram-pony. Izay namely ny voalohan'ny teraka Egipta fa mandrakizay ny famindram-pony. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, mandrakizay ianao. Ianao ilay tsy miova, ianao ilay atrizay, ianao ilay mandrakizay. Miondrika eto anatrehanao izay Andriamanitra, manolotra ny fankatoavana tanteraka eo am-pelatananao. Aoka ny fonay Andriamanitra ho any aminao irery ihany. Aoka ny fijerinay ho any aminao Andriamanitra. Aoka ny amin'ny rehetra hibanjina anao ilay Kristy, tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Amin'ny anaranao mpanjaka masina. Aleluia. Amen. Asaiko anao hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Raha afaka mika aleluia tsika rehetra. Aleluia ho an'Andriamanitra rery ihany miaraka mitehaka. Aleluia. Aleluia. Ara-baonio akaikinao dia teneno hoe tonga soa eto fanatrehan'Andriamanitra ianao. Fantatrao ve fa fotoana sarobidy ny fotoana androany? Fotoana sarobidy ny fotoana androany satria fotoana indray ankalazatsika amin'ny fandresen'i Jesosy. Aleluia. Andao mbola hiaraka nandratra vavaka fisaorantsika androany ary. Isaoran'i Jesosy hoe mbola isan'ny mpandresy ianao miaraka amin'i Jesosy
satria izy nandresy ny fahafatesana velona mandrakizay mpanjakatsika misaoran Jesosy fa rehefa manana anazy tsika dia manana fandresena miaraka aminazy asandrato mivavaka dia misaoran Jesosy ray masina tsara indrindra amin'ny anaran Jesosy misaotra anao zay Jesosy misaotra ny amin'izao fotoam-pankalazana zao Jesosy fahatsiarovana ny fandresenao Jesosy mankasitraka feno anao zay Jesosy fa manana tokoa zay manana anao Jesosy ianao koa mampandresy anay Jesosy eo amin'ny lafim-piainana rehetra dia mampandresy zay satria ianao nijoro mahatoky mandrakariva eo amin'ny fiainanay misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro indray androany ahafahanay Jesosy manandratra amin'ny fankalazana eto anatrehanao raisy Jesosy ny dera sandratra eo anao raisy Jesosy ny foninay misokatra feno anao androany Jesosy tena sandratra feonay mombanay manontolo Jesosy anambara ny fahatsaranao indray androany anambara ny fahalehibiazanao fa mendrika loatra ianao Jesosy ianao ilay fiandohana ary ianao ny fiafarana Jesosy mendrika ankalazaina loatra ianao Jesosy Haleluya ianao no Alfa sy Omega miankoky zay ianao no Alfa sy Omega sandratra ianao Jesosy ianao Alfa sy Omega miankoky zay Jesosy fa ianao no Alfa sy Omega eo amin'ny fiainanay ianao Alfa sy Omega miankoky zay
Alléluia. Mangia
Halleluja. Ty ahafantarana ho an'i Jesosy ianao. Halleluja. 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 Mbola ankalaza anao zay Jesosy. Alléluia. Datsika tiaka mafitsara ho an'i Jesosy a. Ara-pahintsika ny amin'ny andro androany fa manintsika moa hoe ifampiaraba. Satria ny fotoanany ascension dia fotoana ahatserovantsika fa nampiakarina ny tombo ary niakatra izy ao anatina fataterahana programan'Andriamanitra mipetrapetraka. Amen. Ary mino aho fa androany dia ahafantatra bebe koa tsika hoe inona no nitranga tamin'ny ascension ary inona ny fiatraikany eo amin'ny fiainako. Amen. Dia tsika isaotry ny tompo ary fafontananao dia sokafon'i Jesosy hatrany mifonao tahaka an'izay fanerahantsika tanatin'ny fiankofana sy ny fiderana. Mivoninahitra Andriamanitra fa isan'izay nitarihany rainao ho tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany maraina. Ankasoan'Andriamanitra ny fahatsarany fitondrany, ny fahatsarany fitantanany, ny fijoroano Andriamanitra sy mpiandry tsara izy no mitondra ny ondro mivoaka
ary eo alohantsika izy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny fotoana maraina sambany eo amin'ny tantara ny asa fanompoana no nanao an'izao fotoana ascension zao. Zany no isaorana isan-kasitrahana anao. Inona efa fotoana mamety ahafahanay mankalaza anao tamin'izay lalana nandehananao sy ny diavinao ary ho diavina ihany koa. Satria rehefa vita amin'ny fanomponao Jesosy dia nakariny ianao. Ho fampatsiahivana amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra izay tonga eto izay manaraka ny direct. Fa rehefa vita koa ny fanompony dia ho akarina koa izy tahaka anao. Rehetra izay tompo mankasitraka sy misaotra anao, Andriamanitra ianao, ambony ny zavatra rehetra ianao, mahery indrindra ianao, lehibe ianao, tsy misy tahaka anao. Zay teneninao dia mitranga, zay teneninao dia efa hainao, ary zay teneninao no mitranga farany amin'ny zavatra rehetra. Efa niteny miloha ianao fa ny zanak'olona dia ho akarina eo ankavanana ny herin'Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky ianao, aoka ny tsiraray avy ahay anokatra ny fony, tsy hoe ahitanao fotsiny, tsy hoe hifankahita aminao fotsiny, fa tena iombona aminao. Zay rehetra mety ho endriky ny vesatra, salobina, aloka, aizina, aoka izany tompo hiaisitra eto amin'ny fanatrehanao. Ary aza vela izy na dia ray aza ka hiala maina, miaona amin'ny fahamarinan'ny teninao ary mandray ny zavatsoa avy eto amin'ny fanatrehanao. Androany izay tompo anambaratra any, ny etaetanay mba hiakatra tahaka anao, miaraka aminao, ao aminao, raiso voninahitra fa mendrika ao anao zany hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy venina masina sy manan-kely avy Nazareta. Amen. Fontananao asio etaeta ao an'Andriamanitra ao anatinao, atao misy faniriana be mihitsy, mametraka an'Andriamanitra ho fahafenoana, mahita an'Andriamanitra ho fahatsarana faratapana. Eto Andriamanitra miaraka amintsika androany. Amen. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mangetaetanao ny fanaiko, maniry anao ny nofoko, indro asandratro anao ny tanako, tany mai zay mitady orana, mihoatra no izany no iandrandrako anao, te hitondra fanatitrao manipofony indray. Wanao lay rano velona, tompo miaina sy ny fanay, ento miakatrao sy mitony ao anyaminao, fa te ahitanao ao ny hatsarany lanitra. Mihoatra ny eto antany ny fanaiko, ho tafakambana aminao ao. Alleluia. Oh Jesosy, mangetaetanao milanao. Andriamanitro ianao, mangetaetanao ny fananay Jesosy, mangetaetanao ny fanaiko, maniry anao
sandrato any amin'ny jesosy ny tananao indro asandrato anao ny tanako toy ny tany maina zay mitady orana mihoatra no izay no iandrandrako anao te hitondra fanatitra manipofony indray ho anao Jesosy ho anao lay rano velona tompony aina sy ny fana hoeto miakatra sintony ao any aminao fa te ahitanao tsarany lanitra ka nidinao ahita mihoatra ny eto an-tany ny fanahinay ho tafakabana aminao ao Jesosy eto miakatrao eto miakatrao sintonia oh Jesosy te ahitanao ao ny hatsarany lanitrao ka nidinao ahita mihoatra ny eto an-tany ny fanahinay ho tafakabana aminao ao fofony amin'ny lanitra ny tananao magnetahitanao zay Jesosy midinatsiandreo ny fiainanay tafakabana aminao oh yeah ho tafakabana aminao ho tafakabana aminao ho tafakabana aminao atsanato mavy amin'ny feonao hitirao izay eto miakatrao eto miakatrao ho tafakabana aminao ka nidinao ahita mihoatra ny eto an-tany ny fanahiko ho tafakabana aminao mame voninahitra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy le ao am-ponao mihitsy tompo tena miariary sy mazava be rehefa ambara amin'ny fanamasina matsiaro zay Jesosy ny teninao hoe andeha dia any amin'izay toeraka no itoeranareo tsy hoe nanamboatra fitoerana ianao dia mitazana anay fa ao amin'izay misy ianao no tianao mba isy anay sotra ny amin'ny fotoana androany mino zay fa zay rehetra fahasarotana hita amin'ny maso dia afaka hitany valany zay eto amin'ny fanatrehanao rehefa tonga eto amin'ny fitoeranao masina sotra fa avy aminao ny fahendrena ny fahalalana ny fahalaliana ny tsaina ny fahatakarana dia mino zay fa hamangy anay indray ny fanahinao androany ny anaran'i Jesosy mitenena atao zao vavaka zao tompo mitenena amiko androany ray amin'ny anaran'i Jesosy ambarao ny sitraponao aoka ho voahitsy ny teny fahamarinana zay mety ho fampianarana na fahalalana mety no everinay nefa tsy zay ny ao am-ponao mitenena amin'ny sambatan'olona mitenena indray amin'ny isa tokantrano tompo aoka ny fony rehetra ho tonga tany tsara
tany voasa tany lonaka ho mora ndairany teny zay vo atonga anay ahitany faniriny zany vo amin'ny fahamarinana zany ahafahanay manahaka anao ahafahanay mahita ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara mantompo a maza ho toerana vetivety a dia teneno akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra hoe a dia teneno izy a misy teny ho anao hoe a isaky ny Andriamanitra hoe amen. Tena fotoana tsy mahazatra mihitsy ty ascension ty satria roapolo taona mahery zay tsika tsy mba hanao fotoana ascension zany fa tamin'ity taona ity a dia nirahany tompo sy nasain'ny tompo a iroso a atsiaro an'Andriamanitra amin'ny zavatra nataony sy ny vitainy a ary azotsika isitrahana. Amen. Koa satria ascension androany dia resaka ascension zany tsika anomboantsika azy amin'ny Korintiana faharoa toko 5 a ny 9:40. Korintiana faharoa toko 5 ny 9:40. Vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny na dia nafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Misy karazany roa no amantarantsika an'Andriamanitra. Araka ny nofo dia araka ny fanahy. Mila mahafantatra ny Kristy araka ny nofo isika, tena ilainy zany. Dia izy hitatsika no nambaran'ny Baiboly fa nampiakarina. Fa mila ihany koa isika mahafantatra ny Kristy araka ny fanahy. Dia ireo fahamarinana sy tsy ambaratelo a tao ambadika izay fampiakarana ny tompo a izay. Dao tsika ijery inona no lazain'ny Marka. Marka toko 4:40 ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoro teny eny tontolo eny ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Amen. Hitantsika ny teny. Ny 9:20. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Matio toko 2:20. Fahamarinana voalohany. Inona no nitranga tamin'ny ascension? Ny anaran'ny tompo. Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana mba hara-panaoko ny fahavalonao ho eo ambany ny tongotrao. Ny filazantsara ny soratana araka ny Marka dia miteny fa tao anatin'ny ascension no nametrahana an' Jesosy eo ankavanan'Andriamanitra. Aninona eo ankavanan'Andriamanitra izy? Le Matthieu 22 teo no manambara fa eo ankavanan'Andriamanitra izy mba ho ao ambany tongony ny fahavalo. Fahamarinana voalohany. Ny fahafahantsika matsiaro ny ascension dia fampatsivan'Andriamanitra anao fa tamin'ny fampiakarana an' Jesosy dia nakarina izy ho eo ankavanan'Andriamanitra mba ho any ambany tongony ny fahavalo. Mety tsy midika ninina zany atreto aloha fa idika zavatra be dehibe zany. Sakafo tsara ny fotsika. Ozy Jesosy eo amin'ny Luka 7:20 ny anaran'ny tompo. Efa nomeko fahefana hanitsaka maina rana sy mainy ka sy andresy ny heretrana na fahavalo ianareo ka tsy isy ampanina anareo akory. Fahefana hanitsaka ary tao aorian'ny ascension no nohamarinina izay fahefana manitsaka izay satria eo ankavanan'ny ray izy na eo ankavan'Andriamanitra izy no manitsaka any ambany tongony ny fahavalo. Fa maninona ny mena rano anao sain'i Jesosy hitsahana?
Satria ny poizy mena rana dia avy eo amin'ny vavany, eo amin'ny lohany. Ary ny maingoka kosa dia avy eo amin'ny rambony. Teten'Andriamanitra fa hatrany ambolohany ka hatrany amin'ny farany, ninonino endriky ny fanafihan'ny fahavalo any ambany tongotra ao zany. Ary ny fotoana ny ascension amarin'Andriamanitra tsara mihitsy hoe napekarina izy mba ho eo ankavanana afaka hanitsaka, tsy mahenteaka ao an'Andriamanitra. Fotoana ny ascension zay fampatsahivana anao. Fa ny toetra ratsy tsy ao am-ponao fa ny ambany tongotra. Aza vela ihany koa. Ny toerana misy ny zavatra ratsy any ambany tongotra ao, fa tsy ao anatin'ny fonao, tsy anatin'ny lohanao, tsy any amin'ny masonao, averenao any amin'ny toerana tokony hisy azy io zavatra ratsy io, aza vela ihany ka mihoatra ny ombela tongotra ao. Fotoana ny ascension ampatsahivana anao, fa rehefa napiakarin' Jesosy dia teo ankavanana izy ho afaka manitsaka. Ho akarin'Andriamanitra koa ianao mba ho isan'ny olona afaka manitsaka toetra ratsy, fahazaran-dratsy, fiainana ratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Nisy taona natany tena hoe inona moa zany no entiny eo amin'ny tompo eo an-tongony dia inona no entiny eo an-tanany. Na hoe tsy tonga saina amin'izany. Hoe teo an-tongotry ny tompo, inona? Hoe teo eo an-tanana, atolotra eo an-tananao, inona ilay entiny eo an-tongony dia inona ilay entiny eny an-tanany. Alleluia. Dia za mahita fa ny zavatra ratsy mila hitsahana ho entiny eo an-tongony. Ny zavatra tsara mila tehirizina ho entiny eo an-tanany. Atao ve tsika mianatra zava-baovao foana isan'andro. Ianao zao rehefa mivavaka, misy zavatra ratsy mitranga, dia maninona? Lelesina vao eo hoentiko eo an-tongotra ao. Mba hisy ho hitsahana. Ty foko kely ty tompo mangetaentanao, maniry ianao ny nofoko. Hoentiko ny amin'ny tongotra. Eo amin'ny tanany mba ho azony sy tehirizany. Tenenino akaikinao. Ascension hoe eo an-tongony hoe ny ratsy. Fa eny an-tanany hoe ny tsara hoe. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Faharoa, fahamarinana misy fahamarinana be dia be fa zagaka mety tsy voatanisaka tsy hoe fahafiry. To dia mba raiso ampaherenao ilay izy satria fotoana ho amin'izany androany. Luka 4:20 ka hatramin'ny 7:20 naran'i Jesosy. Ary raha vao nazava ny andro, aza alefa ty zavatra ilay jiro reto. Ary raha vao nazava ny andro, dia niangona ny loholona, dia ny loham-pisorona sy ny mpanorandalàna mitondra an Jesosy eo amin'ny Sinedriona, dia hozy ry zareo, raha ianao ny Kristy dia lazao aminay. Dia hoy Jesosy taminy, na dia ilaza aminareo aza, dia tsy sino anenareo ary na dia nanontany ahy, ary na dia anontany aza, dia tsy hamaly akory nareo. Tia amin'izay tenenin Jesosy, hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana ankavanana ny herin'Andriamanitra. Finoana, tia ilay sika tamin'ny herinandro ambony ho izay natadidy. Finoana, nampiakarin'i Jesosy. Fa fanantenana, nampiakarina izy mba ho eo ankavanana. Tovitra maheno tsara tsika. Averiko azavaina tsara ilay izy. Finoana, nampiakarin'i Jesosy, iny ilay hita maso. Fa ny antony nampiakarana azy, iny ilay fanantenana. Nampiakarina izy mba ho eo ankavanana. So dia sinoana ilay micro zafady. Manjary tapaka ilay Alleluia. Jesosy nampiakarina iny iny ilay finoana. Ny zavatra antenaina matoy izy nampiakarina mba ho eo ankavanana. Ary avy amin'io tenin'i Jesosy iny tonga Paoly tafateny hoe fa Kristy Jesosy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Ny antony fampakarana dia ny ahatonga an Jesosy ho eo ankavanana. Eo ankavanana izy? Eo ankavanan'Andriamanitra. Salamo 73:28. Telo amin'ny fitopolo ny valo amby roapolo naran'i Jesosy, fa izaho dia ny ho eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy. Ny fahatanterahany ho eo akaikin'Andriamanitra dia tao anatin'ny ascension sy tao aorianan'ny ascension. Fahamarinana manaraka. Raha vao miselebre ascension ianao, raha vao miselebre ascension ianao, dia mampatsiaro Andriamanitra hoe ny toerana tokony hisy ianao eo akaikiny. Tsy maheno alleluia ny dikan'ny ascension matotsika tonga eto zany manao sakrifisy miaritra.
anao fety ny ankizy rariva avy aloha ny ankizy anao fety rariva tsika aloha eto androany maraina mampatsiaro Andriamanitra fa niantony nampiakarana azy mba ho eo akaikiny ka matoantsika tonga eto androany te hiteny Andriamanitra hoe tandremo sao dia lavitra azy ianao fa fotoana ny ascension ohatr'izao fampatsahivana anao fa ny mahatsara anao eo akaikin'Andriamanitra salamo miteny an'iny Davida nilaza an'iny fa ny fataterahana iny rehefa niakatra Jesosy ho ampidininy amin'izay ny fanahy dia ho marina aminao fa naiza le anao dia possible ho eo akaikin'Andriamanitra foana ianao tsy maheno alleluia hozy izy David eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara tonga dia ny sain'Andriamanitra oviana no afaka anao projet mba hatonga nyty olona ty ho akaikiko foana rehefa tao amin'ny tempoly Andriamanitra vao nakany amin'ny province David dia efa tsy teo akaikin'Andriamanitra satria ny tempoly any Jerosalema misy miaino ve teo Andriamanitra hoe izy fotoana anankiray na any Jerosalema na ao Antananarivo na any amin'izay ambanivohitra misy ianareo na avy any amin'izay tanàna misy ianareo toy Jesosy amin'izay fotoana izay ho eo akaikiny foana ary izy ho eo akaikiko foana ny nahatanteraka an'izay dia tamin'ny fotoana ny ascension ka androany tsy vorovorolaniny antsika satria tsisy atao fa vorolaniny antsika andray fahamarinany teny fa tamin'ny fotoana ny ascension nampiakariny Jesosy ho eo akaikin'Andriamanitra ampatsiahivana an'izay manana an Jesosy fa ny mahatsara anao eo akaikin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra tsy mahentiaka ao an'Andriamanitra teny androany dia mila akaiky an'Andriamanitra anao zany fa tsy hoe rehefa ho ampiakarina teny androany dia efa tokony hatsapy ianao hetahita sy faniriana ny aina eo akaiky n'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra Jesosy ry havana avy teo amin'ny hoe nafoin'Andriamanitra zay vao lasa akaikin'Andriamanitra naka ny toerantsika izy niaraka tamin'ny jiolahy marka toko 17 marka 15:27 amin'ny aran'ny Tompo ary nisy jiolahy roa nomboana teo amin'ny ansy-fijaliana ny anankiray teo amin'ny ankavanana ny anankiray teo amin'ny ankaviany mialohan'ny eo ankavanana sy tiaka aloha ny tantarako anty ahoana anao fahako miaina ho eo akaikin'Andriamanitra zao mivaliny alohan'ny ho eo akaikin'Andriamanitra dia eo akaikin'ny jiolahy aloha aza mijery ny akaikinao fa tsy io le jiolahy io tsy mbola io le izy io efa zanak'Andriamanitra so dia misy miteny zany mihitsy maminany mihitsy fa enao mihitsy le jiolahy mila efa niovy izy teny akaikinao efa niovy izy hoe melohany nampiakarana an Jesosy ho eo akavanany ray dia teo akavanany jiolahy aloha izy ny anaran'i Jesosy anie sakaizan'ny mpanoty zay izy vao nataotry ny Abrahama hoe sakaizan'Andriamanitra ka raha vao tsy tia mpanoty hovonjeny ianao dia tsy ho tonga eo akavanany ray zany mihitsy sokafony ao anatin'ny fonao dia manomboka androany aza aingana amin'ny tsara manameloka miepanga reny olona be dia be tokony mbola hovonjeny reny fotoana ny ascension ampatsiahivana anao fa melohan'ny ascension teo akavanany ray teo akavanany jiolahy aloha izy ary le jiolahy teo aminy teo ny présence ny fotsiny tonga dia mampibebaka an'izay te hibebaka fa tsy mampibebaka an'izay tsy te hibebaka na force supernaturelle méga ultra tsy haiko ina fiantsoana azy ary rehefa tsy hiova ny fon'ny olona anankiray Jesosy mivantana zao ny eo akaikinao fa tsy niova mihitsy ny sainy ka ty fiovana ity zany tsy hoe mba miova mo hoe tandremotra hatreo fa miboaka ny apokalypsy miteo fa zay ratsy dia aoka izy ratsy ary zay tsara aoka izy tsara zaloha mahita fa tsara do tsika reto tsy haiko aloha tsy haiko ianao fa za mahita an'izay ataovy amanina mafy tsara Luc 7:34 amin'ny anaran'i Jesosy tonga ny zanak'olona sakaizany mpamory-hevitra sy mpanota Jakoba 2:23 i Abrahama natao hoe sakaizan'Andriamanitra ny olona sakaizan'Andriamanitra no atao hoe akaikin'Andriamanitra dia nefa ireo olona ireo sakaizany mpanota aloha akaikin'ny mpanota aloha fa tsy tia ota satria ny antony le fisakaizana hitarika azy ho any amin'ny lalana tsara misy olona mpifanenan'Andriamanitra aminao tandremo to dia latsaka ny fitsarana ianao tsarovy ny célébration hicelebrentsika ny tompo androany fa alohany nampiakarana azy teo akavanany ray dia niaritra teo akavanany jiolahy aloha izy ary vita nefa izay programme zay vao vonjy aloha le jiolahy vao niakatra izy dia ny akaikinao misy olona tokony vonjena vao mandeha ianao
avereo mazava tsara misy olona tokony vonjena vao mandeha ianao hoe ka androany zany a tsy fivorian'ny olona maiky ny andeha fa vivorian'ny olona vonina ny anao ny mission hatramin'ny farany ny ao am-pon'Andriamanitra zany teneny zany a tsy mamaiky an'Andriamanitra zany niakanao rehefa suran'Andriamanitra fa tsy ho very ianao fa ny ao am-pon'Andriamanitra misy olona be dia be mbola very any ambadika any tian'Andriamanitra ho kasihana amin'ny alalanao fa marinina manaraka araka ny bokin'ny Lioka anaran'i Jesosy Luc 24 50 à 53 anaran'ny tompo ary Jesosy nitondra ny mpianatra hatramin'ny Betania nanandratra ny tanana izy dia nitsodrano azy ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra ary izy ireo nitsaoka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra ary teo an-kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra fa marina manaraka ny Ascension dia fahatsiarovana ny asarobidy ny tsodrano ary hotsofina rano ianao rehefa avy eo tsy hoaetehaka ao an'Andriamanitra mba misy ny fotoana ny tsodrano dia androany zany isan'ny fotoana andro amin'ny maraina ineko ny ifandraisana zany pastera tia ny ifandraisany teo ampitsofana rano Jesosy ny nakarina zany hoe ny zavatra nataony farany alohan'ny Ascension zany a dia tsodrano tsy fananarana fa tsodrano fa ny fananarana efa nataony meloa tao anaty tsodrano Jesosy ny nakarina fa marinina manaraka ny olony tsodrano no akarina raha zay ianao miofa ny olony tsodrano no akarina ny olony ozina zany a ampidinina tandremo ny teny aloako ny vavanao fehezo ny fonao fehezo ny tempéramentanao fa miandry Andriamanitra mba ho fitaovana tsara ianao hitsodrano ny olona tedy Jesosy teo ampitsofana rano no nakarina misy karazana promotion mitranga zany rehefa tia mitsodrano ianao terina tsisy amen na ohatran'iny a nisy nanao ihany teo fa tsy naloko ny vava fa tao anatin'ny fontsy miloaka enao mpitsodrano no akarina ary Jesosy tsy niteny hoe hotahin'Andriamanitra tsy izy nitsofony rano fa mpianany nanatrika teo ny olony tsodrano no akarina ny fotoana ny Ascension ohatr'izao ry havana dia fampatsiahivana fa talohan'ny akarany Jesosy namela lesona tsara be tamin'ny alalan'ny exemple fa teo ampitsofana rano ny mpianany izy no nampiakarina ny olony tsodrano zany no akarina fa tsy ny olony ozina ary mbola mainka amin'ny confirme fa ny alitara tompoko tsy alitara manozina fa alitara mamonjy manavitra ary mitsodrano satria alitara manomana ho amin'ny fampiakarana tsy mahendehaka ho an'Andriamanitra tsy programan'Andriamanitra ny mora manozon'olona mety manohatra anao ohatrany nataon'ny Eli sy Elisa diso ry zareo tamin'iny fanetretena ny mitsodrano ny hafa po manaraka rehefa vita ny asan'i Jesosy dia nitsodrano ny mpianany izy anohy teo amin'izay vitany Jaona 14:12 zay mino aho ny asa ataoko no ataony koa anao asa lehibe noho zany azy izy satria izaho makany amin'ny ray Jaona 20:21-23 fiadahana ho anareo tahaka nandraha andray aho no andrahako anareo kosa Jesosy niteny hoe vita ny azy ay dia vita daholo ny antsika rehetra fa izy Jesosy ny any vita fa anareo zao zay le tsodrano dikan'izay tapitretiny anao Jesosy fa anareo ndray zao mitoyany misy dikany be zay fa inoy tsara ary rehefa nilazany Jesosy dia nanisy fofona iny dia hoy izy taminy raisy ny fanamasina na elokizana velonareo dia voavely zany na anizana kosa tsy avelonareo dia tsy voavely zany ny rahan'i Jesosy ny mpianatra ho amina mission amela heloka entsika tsara ilay jaona teo hozy Jesosy tahaka nandraha andray aho no andrahako anareo na elokizana no avelonareo dia voavely zany mission amela heloka tenenina akekinao alohan'le mission makany Chine iny hoe tenenao zay izy dia mission mamela heloka eto aloha hoe misy olona ndray hoe za pastera eto ambavaka fa tena nahazo faminaniana tena hoe nisy mpanompon'Andriamanitra mihoatra ny 4 mihitsy vazaha ny 3 io tsisy hidirina hoe vazaha na tsy vazaha aloha Andriamanitra mamela izy zay mbola mila hitsiny zay tsy rehefa vazaha dia marina kokoa ny anatin'ny fonao no mahatonga no mety miteny hoe marina satria vazaha izy misy vazaha koa ny eto e alleloia dia zao na eny faminaniana nahazo faminaniana sa tiako be le faminaniana zaho toetra aloha raha voatianao le faminaniana fa tsy mampanina dia zao
aza tonga dia aingana amin'ny saina hoe tiako tanteraka amiko le mission makany ampitan-dranomasina dia tsara azy zany. Fa mission nandrany Jesosy mission mamela heloka anao. Je fais quelle mission? Mamela heloka. Dretsika mieritreritra hoe miandry an'le fipoahana dia mahazo an'le visa dia le mari dia araka le teninao tamin'ny farany pasteur anokatra azy fikaelany andrasin'le alova ny zavatra tsy ampika iny teneniko tamin'ny farany iny alohan'ny andefasana anao any mamela heloka leo anao zao zay le mission aloha. Ny fotoana ny ascension dia fotoana napatsiahivan'i Jesosy fa mila tsofina rano ny asany mba hitohy. Ohatra pratika eo amin'ny asa fanompona dia misy iraka mitohy. Nisy ny nanomboka teo alohanao dia mety ianao no manohy androany dia mety hisy olo-kafa ho ampiasain'Andriamanitra hanohy an'ilay izy aoriana ny fampiasana anao. Fotoana ny ascension ny tenenan Jesosy hoe vitany ana tsofoko rano nareo hanohy eo amin'izay vitako mandehana. Misy fotoantsika riavana rehefa vita ny fitony filazantsara ataontsika dia adinitsika indraindray no mitsodrano fitohizan'ilay asa amin'izay mety ho ataon'ny mpitory filazantsara ao aorianantsika na mety ho asa amin'ny fiangonana andray an'ireo olona vaovao. Zay le hoe fitohizan'ny asa. Satria ny antony ny asan'Andriamanitra tsy olona ray mahavita azy fa ny asan'Andriamanitra tena ny Kristy feno no mahavita azy. Zay mahatonga ny rehetra tokony hatsapa ny mahasamihafa azy hampiasa an'izay mba hahatonga le fahafenoana ho azo tsapaitana na aneo an Kristy feno. Zay hainao tsy hainay fa rehefa miaraka ampiasaintsika ny zavatra haintsika miseho ny voninahitr'Andriamanitra voavonjy ny mpanota. Tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra. Zao zany. Rehefa manao ny asan'i Jesosy ianao dia tsofo rano hitohy ny asa na tsy hainao ary no ampiasainao. Alleluia. Korintiana 7:7 naran'i Jesosy za namboly Apolosy nandena fa Andriamanitra no nampitombo. Hitanareo namboly ny Paoly fa tsy Paoly nandena na nanondraka fa mpanompon'Andriamanitra fa atao hoe Apolosy. Zany hoe misy fiara-miasa sy misy asa mitohy mila ny tsodrano any am-bavanao satria mety ho acteur anankiray ianao ao anatin'ny fataterahany asa fa isy fantsona sy olona hafa ampiasain'Andriamanitra ao aoriananao ahatateraka amin'ny fahafenoany le asa. Tena kaikinao mila mianatra mitsodrano hoe. Dia teneno izy rehefa mahavita asa ianao hoe dia tsofo rano izay asa ao aoriananao hoe. Amen. Voalaza an'ilay teny vakintsika tao amin'ny boky Luc ihany koa fa nisy fifaliana indrindra hono veriko vakiny. Luc 24:51 naran'i Jesosy. Ary raha mbola nitsodrano ny mpianan'i Jesosy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra ary izy ireo nitsoaka azy. Dika le nitsaoka miankohaka fa tsy hoe s'enfuir, tsy hoe nitsoaka. Le tao a Getsemane no nitsoaka zareo fa tamin'ny ascension tsy nitsoaka izy. Ary mety zay mahatonga anao rehefa le zoma hariva alohan'ny Paka dia mitsoaka. Fa mino fa tsy tsoaka tsony ianao. Fa hitoetra eo tongotry ny tompo. Niverina ho an'i Jerosalema izy ireo sady faly indrindra. Nahazo tsodrano nitondra fifaliana ny mpianatra. Nitondra fanantenana. Nanantenan'i Jesosy marina amin'izay rehetra niteneniny ny mpianatra. Satria ny ascension zavatra efa niteneniny. Androantsika zany dia mahatsiaro indray fa hay ny Andriamanitra ao izay teneniny dia ataony. Zay niteneniny taminao mahareta kely fa ho ataony. Miverena eo amin'ny fototra tsarovy izay efa niteneniny Jesosy ka ny ainany sy nasehony mba aherezanao eo amin'izay lalovanao mety mbola hiandrasanao ny fatateran'le teny ho anao. Marinana manaraka nandray ve aloha ianao nandray araka ny boky ny asan'ny apôstôly samy hafa daholo ny zavatra tantarain'zareo nefa maneho programa ray ary manondro an' Jesosy anankiray. Asan'ny apôstôly toko voalohany ny 9:7-9 ny anaran'ny tompo. Ary rehefa nilazany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan' Jesosy indreo nisy reo lahy teo anilany ny akanjo fotsy. Azo reo verika zany hoe eo ampitazany dia misy bandy mirahalahy tamika zany nipotra tamiko eo. Indra anjerenareo le izy reto ohatrany hoe tantaraina le izy dia ohatrany hoe moramora fa raha ianao io ohatra ianao io zao dia misy olona mipotra tamika mipetraka akaikinao manao akanjo fotsifotsy.
ohatr'izany nitranga teto dia ozy izy ireo lehilahy reo ry lehilahy Galileana nahoana no mijanona eto mijery lanitra nareo iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola hoavy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Fotoana ny Ascension dia fotoana mbola nanehoan'Andriamanitra fa izy dia Andriamanitra ny zava-baovao, mirakla vaovao taoriana ny résurrection. Mialohan'ny famonjena nandeha teny ambony rano Jesosy, taoriana fitsanganany tena tamaty nandeha teny ambony rahona izy. Aloha ny ivereny amin'ny rahona lanitra mbola afaka ny hoe zavatra mbola tsy hita amin'ny masonao izy fa ataovy mety ny fonao. Misy dingana fahagagana zao n'Andriamanitra seho araka ny fandrosoantsika tsiraray avy mila mandroso. Avereny hoe mila mandroso hoe fa misy zavatra hafa ho asehon'Andriamanitra ao aloha hoe teny hoan'izay izy. Poi manaraka mila maivana. Raha tsy maivana tsy ho zakan'ny rahona. Timoty 2:7 naran'i Jesosy, mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala vesara amin'ny fahotana. Ny fahotana ny manavesatra ny olona tsy ho maivana dia lasa tsy zakan'ny rahona. Mampatsiary ny Ascension ry havana, fitaopan-kalazana ny ekaran'ny tompo. Tandremy vesara nota raha olona fa tsy zakan'ny rahona miakatra. Mampatsiaro Andriamanitra fa anisan'ny ampiakaranao dia rahona. Karaha vao mavezabezatra ianao dia sahirana hianika eny zany. Trompetra efa no mianika eo ty. Ty rahona ty koatra ny rahona tsy mahazaka. Satria efa zatra manome tsiny, rahona indray lasa tsy mahazaka. Nefa sanatriavana ny fotsika ny vesara pahotana. Mahafinaritra ny Ascension be dia be ny rappel napetraka Andriamanitra hoe rahona nampiakatra dia rahona koa ny ampiakatra anao. Dia mety hiteny ianao sambatra be Eli. Neny Eli kalesy afo. Enao hoe kalesy afo. Eli mety nazaka an'izay fa so dia may eny ampiakarana eny. Allo rahona. Rehefa rahona ny tompo dia rahona ny antsika. Ka matoa rahona mampioman'Andriamanitra fa mila manao mitandrina tsana amin'ny zavatra teneniko koa manjary to dia fatoranao amin'izay indray mantsy lasa aloha. Mila manao fitness ara-pibebahana zay. Mampavesatra ke zany io eliko io. Mampavesatra io. Mety tsy hitanao fetraikany androany fa ny fotoana ny Ascension ampatsiavin'Andriamanitra fa ny olona ho ampiakarina satria tsy maintsy ho ampiakarina zasenao. Dia mila maivana mba ho zakan'ny rahona ho tonga soamatsara any amin'ny destination finale. Dia teneno akaikinao tsy mety io mavesatra io hoe tsy mety io. Maria ny etona fa le vesatra resana eto tsy resaka sakafo. Misy dika mihitsy matoa zany asainy tompo mizana lizy eto zao. Tsy sakafo le resana fa fahotana. Tandremy vesara pahotana. Fa sady tsy mahita an'Andriamanitra eto ambony tany ny tsoisan'izay ampiakarana amin'ny fotoana ny Ascension. Aoka ianao maivana. Tena akaikinao aoka ianao maivana hoe. Po manaraka. Ny banjina ny lanitra ry zareo fa tsy mibanjina an Jesosy. Dia ozy izy le anjely maninareo mijery lanitra. Lanitra ne tsy fijery. Fa ina zany fijery? Jesosy ny fijery. Aiza mpanao vonaveraka izy? Tsy lanitra ny ilainao. Averina fa tsy miaraka sana sa zabalay fa aloha ihany. Isa roa telo. Tsy lanitra ny ilainao. Jesosy avy any Nazareta no ilainao. Ato sisy nanao reo miaramanao. Isa roa telo. Tsy lanitra ny ilainao. Jesosy avy any Nazareta no ilainao. Any amin'ny direct aloha mijery zay. Ozy izy le anjely fa inona jerevanareo lanitra? Nga lanitra namonjy anareo. Jesosy no amonjy anareo. Ny mahatonga antsika mitandrina tsy teo any an-danitra. Fa io lanitra tianao ale io koa ohatry ny hoe ohatry ny tany tianao ale ihany. Ary Jesosy lanitra sy ny tany ho levona ihany. Fa ny teniko tsy mba ho levona mandrakizay. Tsy zavatry ny tany no ampanantenananao ary tsy zavatry ny lanitra ihany koa. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ampanantenananao. Raisy izany teny zany. Fotoana ny Ascension nahintsy ny anjely ry zareo hoe tsy lanitra ny jerena ry se fa Jesosy. Fotoana ny Ascension dia famerenana ny masonao tsy hibanjina ny lanitra fa hibanjina ny Jesosy.
mahatonga antsika mitandrina ho any an-dandra satria any izy. Fa raha tsy any izy dia tsy makany tsika fa mandeha any amin'izay misy azy. Olona anankiray mba manao ho kely atao ambadika eto. Asio aleloia moa e. Naiza naiza andehanan Jesosy dia ny mahasoa sy ny mahasoanao any amin'izay misy azy. Ary izy efa nanao an'izay promesse zay, any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Kalma fotsiny ianao zany. Fandalovana vetivety ny eto ho hatsarain'Andriamanitra io. Tsara lavitra afaka hitrango eo amin'ny fiainanao fa ny tsara indrindra miandry anao any an-danitra mifanto tsara amin'Andriamanitra. Point manaraka. Zavady. Point manaraka. Hoy izy ny anjely. Iny Jesosy hitanareo eny? Hiverina. Raha misy ny fotoana tsara ampatsahivana amin'ny fiangonana fa hiverina amin'ny mpapakatra dia fotoana ny ascension. Teneno kaikinao, matoa izy niakatra hoe dia hiverina. Teneno, matoa izy niakatra hoe dia hiverina. Dia zay mahatonga nareo ao an-trano. Misy rihana ny trano. Tomany le zaza. Lasy papa niakatra. Dia mampahery le mamany. Matoa izy niakatra. Hiverina. Tandreo le papa mitsoka ny ambaravara-kely dia misaoty dia tsy hita. Mpangalatra sy jiolazy e miopefo izy Jesosy amin'ny jona toko 10. Matoa niakatra. Hiverina. Nitranga sa tsy nitranga le fiakarany aloha e? Tranga. Hitranga sa tsy hitranga ny fiverenany? Hitranga. Ianao zany tokony ho mailo be. Zao aloha e. Isika tsy célébrer jour férié ny retour eto ambony tany. Sur respiration tsara. Zasenao tsy célébrer jour férié eto ambony tany hoe tany heritaona ohatr'izao izy miverina. Tsy eto tsontsika amin'izany. Fa kosa androany jour férié ny akarany. Miala daholo ny fery aminaran'i Jesosy. Tsy izy idirana dia sitrana fotsiny ianao aminaran'i Jesosy. Matsiaro hozy izy ny anjely. Tandremo événement anankiray fotsiny androany fa misy événement manaraka. Ohatra na tonga eto amin'ny tenenao koa hoe tandremo événement ny androany maraina fa mbola hafandrainy rariva. Tsy mahety ao an'Andriamanitra. Ohatra zany ao amin'Andriamanitra. Ka tandremo sao dia tendre avy ohatra ny somary maika kely zay paster. Maika dia verina. Tsy ampanao amaina fa sao dia mampanotanao ka le programme efa vita efa le anao. Ataovy aleloia fotsiny zany. Fa hoaiza ianao? Dika ny ascension zany dia retour. Zao zany tsika rehefa fampiaraba hoe taty ny ascension e. Dia mifampatsiaro hoe miomana ao amin'ny fiverenany. Ao ary mangala partenaire de confession de foi. Io kaikinao teneno izy taty ny ascension hoe. Dia valio izy miara-miomana ao amin'ny fiverenany hoe. Averina kely izy sa roa telo taty ny ascension hoe. Miara-miomantsika ao fiverenany hoe. Atao volonkafa fa dia io foana ny dilirina. Olonkafa ndray. Isa roa telo tratry ny ascension hoe miara-manomantsika fiverenany hoe. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Tsy mahentehaka mafy tsara ao an'Andriamanitra. Joseph te hiteny aminao fa manondro an Jesosy ny Baiboly iray manontolo. Joseph nampiakarina mba ho mpanapaka. Tao aoriana ny fijoroany. Avy tany amin'ny andevo voafonja tonga dia niakatra ho premier ministre mpanapaka. Vizira koa fiantsoana azy na vice-roi. Imhotep izy ao amin'ny histoire égyptienne ho an'izay te hiteny fa tsy nisy zany. Nisy zany. Pharaon Djoser ny anaran'le Pharaon tamin'izany. Andana jereo. Tsy hoe mandeha any Egypte ianao fa mijery lavitra be zany fa mijery anina fotsy izay hitanao. Avy eo Joseph niverina teo amin'ny ankonany. Ankonina izay nanenjika sy nankala azy. Ary naverina teo amin'ny rainy. Mba ho fantatry ny ankonany sy hamindra toerana ny ankonany mba ho any amin'izay Egypta tsara hitoeran'i Josefa ny hitoeran'ny fianakaviany ohatran'i Jesosy milaza aminao hoe andeha anamboatra fitoerana ka any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Reny zany fampiomanana fa ohatran'ny lavitra be tamin'izany fa rehefa tonga ny fotoam-pampakarana fanomanana fiverenana dia hozy Josefa hoe reo sarety sy ny omby sy ny anina ho alaininareo avy any amin'izay toerana misy anareo ny tany Kanana ho alefa te Egypta fa tiany tsara indrindra ho anareo eto amin'ity toerana ity.
Ty teny manaraka ty dia ampitsikitsika amin'ny pasteur Sandratra mpampijoro vavolombelona. Rehefa napakariny Jesosy dia mbola niverina izy. Nizaniza manatriketiko asandratr'Andriamanitra. Mila miverina fa trany dia tsy hita dia SMS nalefa na MP hoe efa lasa ty anany. Verina aloha vao mandeha. Mila mijoro vavolombelona ianao. Rehefa napakarina dia mila miverina. Teneno akaikinao, rehefa ampiakarina hoe dia mila miverina hoe. Miverina iny ake Jesosy, miverina naseho. Mahereza mijoro vavolombelona fa hampaherin'ny hafa zany. Aoka ny zavatra rehetra ampitodika anao hifantoka amin'Andriamanitra. Io promotion io ataovy mampiverina anao amin'Andriamanitra. Fotoana hiverenana amin'Andriamanitra zao, mahatao Andriamanitra mampatsiaro ny fiverenany. Alohan'ny hiverenan'i Jesosy, ianao aloha no miverina ao amin'i Jesosy. Miverena tsara ao amin'i Jesosy. Poa manaraka, vita ny mission, vao miakatra. Vita ny mission, vao miakatra. Tena akaikinao, vita tsara niraka hoe vao miakatra ianao. Misy olona, reraka, efa hiakatra amin'izay. Hiakatra amin'izay, hoaiza nefa ny zavatra ataony mbola tsy vita. Jesosy rehefa navita n'izay nandrana azy, zay izy vao napekarina. Asan'ny apôstôly toko voalohany dia fatelo miaran'i Jesosy. Sady Jesosy niseho tamin'ny famantarana maro tao aorianan'ny Ijalia fa velona izy. Ary niseho tamin'ny mpianatra 4 andro izy ary nilaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay vao ascension. Inona moa no andrasana amintsika? Zasy ianao tokony maneho fa velona izy. Zasy ianao tokony mijoro vavolombelona fa velona Jesosy. Fa tena velona tokoa na izy Ary mila mizary isika mampiomana ny olona andray ny fanjakan'Andriamanitra ho ao anatin'ilay olona dia ny fanamasina. Fa ny fanamasina ao anatintsika ny manampy antsika hanahaka an'Andriamanitra mba hisy hamantara an'Andriamanitra antsika rehefa iseho izy. Ny fanjakan'Andriamanitra dia enao ampanjakan'Andriamanitra amin'ny nofinao. Enao manjaka amin'ny nofinao fa tsy nofinao ny manjaka amin'ny ainao sy manapaka azy. Lasa manana décision matanjaka ianao, tsy ho taritin'ny nofo fa manaiky ho tarihan'ny fanahy. Zay feno ny fanjakan'Andriamanitra no miakatra. Zay anjakan'Andriamanitra tanteraka ny vatany no miakatra. Fa ny manana ny fiakarany le ascension ihany koa. Naneo modely tsara Jesosy fa possible ny fijoroanao anomana ny vatanao, hosoloana olay vatana tsy mety loha ho ampiakarina. Secret en perfection Jesosy dia fanamasina. Androany nefa izay secret izay nomeny anao. Ny nampahomby an Jesosy dia fanamasina tao aminy. Ny ampahomby anao ihany koa fanamasina ao anatinao. Ny ahafahanao manomana tsara ny fiverenana satria ianao le ampiakarina. Izy hivery dia ianao miakatra. Dia ny fanananao fanamasina manomana anao anana ny fiainan'Andriamanitra sy ny toetran'Andriamanitra. Poe manaraka. Araka ny soratan'ny Jaune. Zalahy koa zany fahafantarana azy tsy mifampiresaka tamin'ny nanoratra boky. Samy nanoratra tany daholo dia saorana ny tompo fa fanamasina daholo no nampanoratra moa. Jaune 14:3 anaran'ny tompo. Aza malahelo ny fonareo. Mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa. Ao an-trano raiko ane misy fitoerana maro Araky izany dia efa nilaza taminareo andeha amboatra fitoerana ho anareo Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handrainareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Nampiomana meloha Jesosy ny amin'ny programa ho amin'ny mpianatra. Hozy Jesosy any an-danitra hanamboatra fitoerana ho anareo misy trano atsika any an-danitra reto asitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Ny ascension zany dia mampatsiaro anao fa misy chantier any an-danitra. Misy fanamboarana, fananganana trano ho anao. Tena misy io chantier io na dia tsy mampino aza. Réel ny chantier fanomanana ny trano hivantananao any an-danitra, manomana ny fahatongavanao any. Eny io tsara. Jesosy manomana ny tsenananao any, enao no manomana ny hoany. Fampizarany andraikitra. Mety tena ianao, aloha za manamboatra an'ilay trano any dia izy mba mitondra namaka any. Anka.
izy manomana ny trano vonina ny tsenainao any fa ianao mila tongany. Nidina teto ambony tany Jesosy anovatsika sy ampiomana atsika. Rehefa nidiny Jesosy dia ny tranon'Andriamanitra dia ny vatanao no nomaniny mba hitoerany. Fa rehefa niakatra izy dia ny trano ho anao ao amin'Andriamanitra indray no amboariny. Ny tompo zany Andriamanitra ny chantier. Midiny izy manao chantier, miakatra izy manao chantier. Tehaka ao an'Andriamanitra. Ninona chantier ilanao ny tanan'Andriamanitra? Andriamanitra zay so kalma fotsiny fa hanampy anao izy anatin'izay. Dia raisa amin'izay ilay izy, nidinan'i Jesosy anamboatra anao, niakaran'i Jesosy anamboatra an'izay tokony ho anao. Enao voamboatra vao makany amin'izay namboarina ho anao. Zay no mahatonga izy tsy maintsy hialoava amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana eto ambony tany aloha, fa afahanao miditra mandova, misitraka izay efa mivolavolainy ho anao indray ao an-danitra, dia ny trano hitoeranao amin'izany. Ao anatin'ity tenin Jesosy amin'ny bokin'ny Jaona ity, tonga ozy izy dia andeha ary hiveriny, ho avy indray ary aka nareo. Any amin'izay hitoeran'i Jesosy no hisy atsika ary hiaraka amintsika mandrakizay. Tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Point manaraka. Raisy daholo izy, so tena fotoana sarobidy be ny fotoana nomezan'Andriamanitra teny mahakasika ana zavatra anankiray natao teto ambony tany. Galatiana 2:2 hijerentsika ny momba ny ascension ny révélé ny fanamasiny. Galata 5:2 zafady, Galatiana 2:2 manarany tompo. Ary niakatra araka ny fanambarana. Manina hony? Niakatra araka ny fanambarana. Révélation no mampiakatra. Mila manana révélation momba an Jesosy zasy ianao. Tsy mety ny tonga fotsiny fa mila manana révélation mahafantatra an Jesosy. Ary Jesosy nanana révélation, zay no tonga azy nampiakarina. Fantany tsara ny antsipirian'ny programma nomaniny rainy ho azy, natonga azy tsy taitra rehefa niatrika ny zavatra rehetra, satria fantany fa raha ho atolotra izy tsy maintsy ho faty, ary raha ho faty izy tsy maintsy hatsangana, ary aoriana ny fananganana azy sy ny fitsanganana dia tsy maintsy ampiakarina izy. Maty ny amin'ny tena aloha tsika vao hatsangana zay vao ampiakarina. Mila maty ny amin'ny nofotsika vao hatsangana zay vao ampiakarina. Mila miova aloha. Averina mila miova aloha hoe. Efesiana 4:4 maran Jesosy. Ka izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo Jesosy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Fampatsiahivana amin'ny fotoana ny ascension fa misy cadeau be dia be napetraka Jesosy talohany niakarany. Averiko, misy fanomezana maro loko napetraka Jesosy talohany niakarany. Reo fanomezan'ireo dia ilainao eto ambony tany. Nomen'ireo mba ahafahanao mamita sy manefa ny antom-pisinao mandritra fivahiniananao eto ambony tany. Toy izy kile izy ny 5. Ary ny amin'ny hoe niakatra, inona moa zany afa tsy nefa nidina ho any ambany tany koa. Zay nidina dia izy koa no ilay niakatra ny ambony lanitra raha teo, amenono ny zavatra rehetra. 2:20 reto ilay fanomezana. Ary izy nanome ny sasany ho apôstôly, ny sasany mpaminany, sasany evangelista, ny sasany mpiandry na pasteur, mpitandrina, ary ny farany mpampianatra. Fotoana ny ascension dia fotoana tserovana fa nanome fanomezan'Andriamanitra atateraka andreo karazana fanompona ao amin'ny tenan'i Kristy. Alleluia. Farany misy zavatra be dia be ndray sika teo ao tonga dia raisika hoe dika ilay ascension kay nampiakarina izy mba eo ankavanana. Za zany tokony misaina mba ho akaikin'Andriamanitra. Zany no tokony ho faniriana zany hoe ho akaikin'Andriamanitra, tsy miala amin'Andriamanitra. Dia nomeny tompo anefa ilay lalana mba hatonga anao ho akaikin'Andriamanitra dia akaiky mpanota aloha ianao. Fantsona ampiasain'Andriamanitra monjy an'ilay mpanota aloha ianao, vao ampiakarin'Andriamanitra ho eo akaikiny. Tsy maintsy misaina an'izay mba mavesatra aminy aloha
ny olona ho ampakarina. Be dia be ilay teny teo. Anisan'ilay teny teo zay dia hoe mampiomana antsika ao amin'ny fiverenany. Ny fotoam-pankalazantsika an' Jesosy tamin'izy nampiakarina. Fitingo vetivety izay. Ny atao ilay voalaza teo. Alleloia. Eo ankavan'Andriamanitra izy mba ho any ambany tongotrao ny fahavalinao. Tsy olona le resahana eto sao dia misaina olona ianao hoe ianina zany zao any ambany tongotra iny aoriana ny ascension. Tsy olona, tsy atao amainina, tsy olona le izy. Fa toetra ratsy, fahazaran-dratsy, fiainan-dratsy, tsy tokony mananika mihoatra ny ombela tongotrao any ambany tongotra iny hitsahina. Ny ascension ampatsivan'Andriamanitra anao fa eo a-tongony ny tsy mety tokony hitsahana ary eo a-tanany ny tsara tokony ho tehirizana. Nampiakarina izy mba ho eo ankavanana. Andriamanitra koa tia hanangana anao mba ho eo akaikiny. Raha ianao zany miteny hoe za zany mba tia azo promotion dia izy tsy hoe sandaina ilay izy hoe mody teo eo akaiky nefa tia azo promotion. Tsy mety. Ohatrany tamin'ny andro Solomona hoe Andriamanitra fahendrena dia Andriamanitra mahita manao saim-bola bobola. Misaina vola be fa mody mangataka fahendrena satria naompy tamin'izay Solomona dia Andriamanitra tsy azontsika fitahana ohatr' izany izay tena ho amponao dia fantany. Ohatr'izay mihitsy ilay eto. Nampiakarina mba ho eo ankavanana. Andriamanitra tia hanandratra anao mba ho akaikin'Andriamanitra bebe kokoa ianao. Men'Andriamanitra mirakly Petera, samby tsisy trondro, feno trondro ny ampitso maraina. Fa inona natao Petera voalohany? Lasa izy nanantona ho eo akaikin'Andriamanitra, eo akaikin'i Jesosy, nitondra ny fiankofana izy. Izay mirakla ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, ataovy mampanantonao bebe koa aminy. Amen. Ka satria tsika tsy maintsy eo akaikin'ny ray, tsy maintsy eo akaikin'Andriamanitra ny efarahantsika, dia ny androany dia mifankazatra ianao amin'Andriamanitra mba ho eo akaikiny fa tsy lavitra azy. Matoa zany ny asisten'Andriamanitra misy olona zany manatrika eto. Tsy lavitra ny trampokon'olona ianao. Misy miteny za ry avadiko. Fa lavitra n'Andriamanitra. Ilay fifandraisanao sy Andriamanitra mihitsy ny ara ho akaiky mba tsy ho lavitra azy ianao. Dadanao ane izy e. Tena kikinao sady Andriamanitra ao izy hoe no rainao e. Aza dino fa zay sakaizan'Andriamanitra dia tokony ho sakaizan'ny mpanota aloha. Aza ilika ireny olona mila famonjena ireny. Aza ielany ireny olona ratsy fanahy ireny. Fa vao anazy. Avelo Andriamanitra ampiasa ny fahazavany teny ho tarafiny eny aminao mba ho fantatry ny olona fa ao anatin'izao aizina misy maneran-tany zao. Tsy eto Madagasikara ihany, maneran-tany io aizina io. Dia misy olona mitondra fahazavana. Ary le olona mihitsy ny fahazavana araka ny teny Jesosy hoe nareo no fahazavana zao tontolo zao. Rehefa mandeha ilay resaka ampiasana tena tia fiainana tiranga tena mananina le anana tena miratsy zao fiainana zao. To dia toy izy fa Jesosy ny teny matoki za efa naresy zao tontolo zao. Ny anareo koa dia miverina Jesosy fono satria ozy Jesosy ny teny rehetra dia mefara ho amiko. Ary za izay tenenina an'izany ka zao nolazain'ny tompo. Alleluia. Izy rova volombelona izy. Fa namafy be ary ny zavatra lalovany. Misy Jesosy afaka manampy azy sy afaka manafaka azy. Zay le hoe sakay izany mpanota aloha ianao ny anehoana fa sakay izan'Andriamanitra. Mpiara-mianatra. Hitanao ilay ankizy tena madiditra kely tena zany to dia hitanao mihitsy hoe tena maditra e. Dia tsy hoe ahilika fa hitanam-bavaka dia aseho aminy ny atao hoe Jesosy sy ny fananana an' Jesosy. Dia miteny izy tsy tiako tsondry dia tenenina foana hoe za tia andrivo anao ao amin'i Jesosy. Ao amin'i Jesosy. Zay koa mbola nuance séminaire iray hafa zay. Rehefa hitany zay fa maninona no lasa hitan'ilay olona ny fahaveloman'i Jesosy ao anatinao satria ny toetranao sy ny zavatra aseho anao dia mitaratra an' Jesosy. Zay le izy ny ascension fampiakarana an' Jesosy eo ankavanany ray. Ho ampiakarana koa ianao eo ankavanany ray. Fa alohan'izay aloha eo ankavanany jiolahy aloha. Misy jiolahy zay ary misy jiovavy zay. Tokony hiova amin'ny alalan'ny fiaonany amin'i Jesosy eny amin'ny toetranao. Tandremo sao dia ilanao. Nefa iny mety fotoana amonjen'Andriamanitra azy. Mety maro nefa nitory tamin'ilay jiolahy fa nefa rano teo amin'ny hazo fijaliana. Fa na dia teo amin'ny hazo fijaliana ary izy mbola nisy irika namonjen'Andriamanitra azy satria tao anatin'ny fony teo vovonjy izy. Rentsika ilay teny tamin'ny voalohany teo Jesosy. Jesosy no mpamonjy. Jesosy no ilainao. Fa ilay anankiray ny teny hoe za mila anao. Fa ilay anankiray ny teny hoe za tsy mila. Tsy afaka manova an'ilay tsy mila ny fisian'i Jesosy io. Eny io tsara.
tsy afaka manova le za tsy mila an'Andriamanitra le Jesosy eo amin'ny teny hoe zany ilainao. Tsy afaka. Satria zay ny safidin'le olona. Mila vavaka sika ao amin'ny manodidina, vavaka ao amin'ny havana, vavaka ao amin'ny fianakaviana, vavaka ao amin'ny mpitondra. Halleloja. Mila vavaka ny olona izay fantatrao sy mifanena aminao. Ny olona tsodrano makarina, tandremo sao dia zatrazatra manozona. Izay ny fanozonana avy eo amin'ny vavanao fa Jesosy nanomenao vava-saina izay tsy azon'ny fahavalivaliana na resena. Tsy niakatra Jesosy raha tsy tsodrano aloha, dikan'izay ny tsodranonao dia mampiakatra anao. Nefa ny tsodrano ataonao tsy ho anao fa ho an'ny hafa. Jereo tsara ny fatokian'Andriamanitra ne, ianao asy ny tsodrano ny hafa nefa le miakatra avy eo, ny hafa hiakatra ihany fa izy aloha miakatra. Mizaha toetr'Andriamanitra. Eo amin'ny zavatra mitranga, tsofirana aloha ny hafa. Fa nampakariny voalohany eo, ianao ihany. Tena kekinao, aza be calcul hoe, tsofirano fotsiny ny hafa hoe. Ohatra, misy olona mitovy asa aminao, karahatsenina pasterako, mifaninana ane. Izy no mifaninana fa ianao tsy mifaninana aminy. Nga ny olona nivoaka nakamana, nga ny faninana. Tsy mifaninana zareo fa samy manana ny anjarany avokoa izay mivoaka ny lainy. Ary Andriamanitra mahatoky fa niza maky eo na manifinify ohatran'ny paster sandratra na vaventivety ohatran'ny paster anankiray izay dia samy mahazo maka an'izay teny. Tsisy fanometsina nareo za maka be, velao zay aka be fa izay no tandrifin'ny rezima. Dikan'izay, ianao zany tsy mifaninana, tsofirano ilay olona. Hafa be zany, tsofinao rano ny concurrent. Izany anarana zany, concurrent. Lefa sy lava n'izay ianao. Tena kaikanao, mianatra mitsodranotsika hoe. Tsofirano namanao hoe. Tsofirano izay manao ratsy toetra aminao hoe. Halleluja. Ohatra le andehanao baolina ireny, dia ianao le sady tsy tafiditra ny tsy mahazo baolina, ny tsisy maka ho ekipa, efa niainantsika izany. Efa nisotran'ny tompony fotsika. Tamin'izany ratra lalina izany. Nentina le baolina dia rehefa vaky le baolina dia lasa daholo ny namana. Aike zany le baolina ke ny namanany taminao. Fa rehefa nahitany Jesosy, nehan'i Jesosy arakaraka mahavoafantsika ny tanany meky izy namanao. Halleluja. Dia zao tsofirano izy. Misy zavatra mila miova mihitsy amin'izao ascension zao. Mila miakatra ny fomba fiteninao. Tsofirano. Tena kaikanao, tsofirano jirama hoe. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Anao an'izany velotsika fa tsy hamenina sy tehaka fotsiny eto. Anao sa tsy anao aloha e? Hatra zavady. Anao ve ianao sa tsy anao avy amin'izany teny. Apetraka Andriamanitra any ambavany mpanompony siany. Tsofirano. Iza ary no antena ny tsodrano an'io? Iza? Ianao ary dilirin'ny teny mpanitsina manamboatra fanotronona sy toetra manomana ny fiaviany. Tafateniteny foana. Maika olona tsy eo amin'ny fanatren'Andriamanitra, tafateniteny ratsy. Izay mihitsy angamba. Dia nefa ny teny, vo. Rehefa latsaka iny, maniry. Rehefa latsaka iny, mitsiry. Rehefa mamafy vo ianao, dia aza miandro hoe, tsy maniry akory. Iny teninao iny zao dia efa tsy mampaniry azy. Fafazo. Wow! Hazo be izany, ary ohatran'ny tonga lakana izany, hazo ny vanoko lakany ty voafafiko ty, tena ny tany nandrininy tsara. Hainareo dikany hoe HVKL. Hay ve ka lanitra. Hazo ny vanoko lakany. Tsofirano. Tsofirano ny fokotany misy ianareo. Ty fokotany tsara indrindra. Fokotany madio indrindra. Ataovy amenina rehefa tsy anao ianao, ataovy amenina moa e. Oh! Fokotany mifo. Fokotany matory koa amin'ny alina. Zany koa mila tsofina rano. So dia mifo tena hatramin'ny 2 maraina mbola tena jojojojojojojojo. Ka ianao tsodrano hoe fokotany mifoko. Faritana tsara ny confession. Mifo ao amin'ny tompo fa manomboka amin'ny 7 alina matory daholo. Dia mifo azonareo nga matiako tenenina. Misy eto zao tena mahazo tsara an'izany. Tena zany mihitsy paster. Tandremo sao dia ianao le mandefa maneno be amin'ny 7 alina. Tsofirano. Tsofirano mpiara-mianatra aminao. Anao examen ianao, aza ianao tsofinareo hoe za no afaka. Tsofirano, ny rehetra afaka. Tsofirano hatramin'ny maîtresse, afaka koa maîtresse.
rehefa soana. Alleloia. Satria rehefa nitsodrano Jesosy dia nakarina. Tsofo-rano ny fitohizan'ny asa. Mieritreritra n'ilay kilasy teo rehefa mipasy kilasy ianao amin'ny juin na mois de juillet, tsofo-rano ilay kilasy. Izay kilasy manaraka eo mahay, izay kilasy manaraka eo mamiratra, izay kilasy manaraka eo tsara. Raha mbola vitanao moa zany fa ty mety mbola sarotra aminao, tsara noho izay. Ratsinako. Tsara lavitra noho ianao. Tsofo-rano. Alleluia. Andriamanitra tena te hahita olona tsara fanahy, te hahita olona tsara toetra. Mino zao tsika fa mifampitohy ny asa. Any amin'ny fitoriana ataontsika any amin'ny radio, YouTube, Facebook, direct, eto. Dia misy olona zao voatany ambadika any, eto ihany koa. Dia ny fampiasan'Andriamanitra mpanompo hafa indray ho fitohizan'izay asa izay, dia Andriamanitra ny hitahan'ireo asa fanompoana be dia be ireo miara-miasa amintsika, miara-fanometanana amintsika, ampiasain'Andriamanitra anomana ny rehetra ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Amen. Misy fanantenana ry havana amin'ny fotoana amin'ny célébration ny Ascension, satria zavatra efa nitenenina no mitranga. Tena kaikanao, zavatra efa nitenenina no mitranga hoe. Izay nitenenina taminao hitranga hoe. Amen. Misy dingana fahagagana hafa. Nandeha teny ambony rano izy, tonga ny Ascension, fampakarana. Nandeha teny ambony rahona izy. Misy zavatra anankiray be, ny maivana, manina moa? Ny zakany rahona. Avereny hoe, ny maivana ny zakany rahona hoe. Dia ataovan'izao fonao, ry fo koa hoe, tsy mahazo mavesatra intsony ianao hoe. Manjary tsy miakatra tsika hoe. Fa manomboka androany hoe, teneny mihitsy izy. Ry fo koa hoe, maivamaivana ianao, dia miakatra tsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hozy izy ny anjely, aza mpanjana ny lanitra, mpanjino Jesosy. Androany ankeo ampatsiahivon'ny tompo, marina fa niakatra izy. Ary rehefa nijery ianao, zao rehefa manaratra ny masika, fa lasan'ny tompo. Dia projecteur be nitaza masika sao. Dika zay zany tsy zay tokony ho mpanjinona fa ny tompo. Alleluia. Nibanjina ny lanitra ry zareo, fa tokony hibanjina ny fandehanan'i Jesosy. Ary io ilay anjely, satria izy niakatra, dia mbola hiverina. Ary ny olona miakatra, dia olona efa nahavita sy nahatanteraka ny fiazakazany. Tsofo-rano akaikinao, tratry ny Ascension hoe. Naletoyany, miara-manomana ny fiverenany hoe. Havereno isa roa telo, tratry ny Ascension hoe. Miara-manomana ny fiverenany hoe. Dao tsika hitsangana dia hivavaka ary, ametraka n'izany rehetra izany. Sandrato ny tananao, dia tenen'Andriamanitra tompo, matsiaro izay androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay niteneninao sy nambaranao dia nataonao. Mankasitraka ny amin'ny fahafahanay, matsiaro ireo programa mifanesy rehetra, atateraka ny fanamboarana sy ny fampiomanana anay. Iainana izay ny ainanao. Fa raha nakarina ianao Jesosy, dia ho akarina avokoa izay rehetrareto. Maro ny zavatra niteneninao hiomananay, mba ho marina aminay izany fampakarana izany. Tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto. Ahitondra ny fanapa-kevitra tsara avy eo anatin'ny fony, ho eo anatrehanao. Amin'izay point rehetra niteneninao hoe tokony ho maivana, tokony ho mitsodrano, tokony ho tsara fanahy, tokony hanana faniriana ny ho eo akaikinao. Ary melohan'izay, tsy hanosy-botana nilika an'ireo mpanoto ho vonjena mety manantona anay. Fa satria izay, feno anao, dia afaka hatsapa izy ireny, fa misy fanantenana ho azy. Karavery izy, ianao ny mpamonjany. Raha mianatina fahafatesan'ny fanahy izy, ianao ny mpamelona azy. Raha marary izy tompo, dia ianao ny mpanasitrana, fa ambonin'izany, mpamonjy ny fanahiny ianao. Ndreto izay tompo mitodika mame voninahitra anao sy mibanjina anao. Vavak'izay mba ho tanteraka amin'ny fanomanana ny fonay, ny fiverenanao. Fa ny fotoana ny Ascension dia fotoam-panomanana, fa hiverina ianao. Ary ny fanomanana ny fiverenanao, dia fanitsinana ny anatinay mba hanahaka anao. Satria izay fantatrao no ampiakarinao. Tsaroviny tsirairay avy amin'ny fanitsiana toetra androany. Mba hifeny vava, fa rehefa nitsodrano ianao, dia nakarina. Zay ihany koa raha hitsodrano, dia ho akarina tahaka anao. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nampatsiahivinao androany,
fa ny antony nampiakarana an' Jesosy dia mba hoeo ao-kavananao. Apetraka am-pelatanao ny faniriana lalina ao anatin'ny tsirairay avy, anona fahatsapana ny hoeo akaikinao, ny ofeno anao sy iombona aminao. Samy manana ny zavatra entiny eto anatrehanao andro amin'ny maraina. Mino izay tompo fa rehefa miditra izay ao amin'ny fanekena, mba hitovy aminao, hitovy amin'ny ao am-ponao, dia misy zavatra sokafanao, misy zavatra vahanao, misy zavatra ataonao azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Dia tsika tiaka mafitsara ho an'ny tompo. Mahazo toerana vetivety. Misy vaovao ataon'ny pasteur dia manao fanaritsika tsika marampatonga izay dia hivavaka ao anao rehefa avy eo dia manao fiankofana anankiray tsika dia marava. Alléluia. Rabantsika tratran'ny Ascension. Alléluia. Anao fanatitsika arak'izay nambara teo dia saona manontany efa Ascension ve fa jour férié dia mbola manao fanatitra ie. Satria ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe aza miseho foana ozy izy tsy mitondra fanatitra efa eo amin'ny fanatrehany. Dia asiva Ascension ara-panahy ny fanatitra zay omenao. Miainga avy ao anatin'ny fo ny tsara indrindra, ny mendrika indrindra ho an'Andriamanitra. Raha riva ny fotoanantsika rehefa avy eo moa zany rehefa avy eo ny fotoanantsika azadino amin'ny ray sasany dia efa manomboka ny fotoana rehefa avy eo. Amin'ny roa ny officiel fa amin'ny ray sasany dia efa manomboka ny fotoanantsika eto miaraka amin'ny tanora. Raha ny fijeriko anareo ohatra mbola tanora daholo dikan'izany zany afaka mijanona eto daholo tsika. Mahazo autorisation zay bebe tonga eto mba afaka mijanona koa raha riva. Mahazo autorisation manokana tsika miaraka amin'ny tanora. Dia zay ny fotoanantsika. Raha pitsokotsika mbola eto. Ny zavatra nazavain'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny teo dia hoe miomana tsika amin'ny fiaviany. Izy aloha vonona hiomana. Alléluia. Dia rehefa miomana amin'ny fiaviany tsika dia anisan'ny fiomanana tsara indrindra dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Zany hoe eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra moa matetika tenentsika zany fa fotoam-bavaka ilay izy rehefa entona fotoana fianarana ny tenin'Andriamanitra. Raha pitsoarivo tsika dia efa entony fotoanantsika amin'ny efatrora. Raha pitsoarivo amin'ny efatrora, raha pitso zoma dia tonga avy eto amin'ny efatrora dia miaraka eto tsika miomana amin'ny fiavian'ny tompo. Dia tahaka izay ihany koa ny sabotsy moa zany mazava ho azy eto ihany ny fotoanantsika ihany koa miomana sady misy mifandraisana amin'ny fanasan'ny tompo anareo izay izao vao tonga eto. Misy fifandraisana fanasan'ny tompo amin'ny sabotsy maraina. Dia ao aorianan'izay moa mazava ho azy teneniko eto ihany ny amin'ny hoe misy eto amin'ity asa fanompoty dia misy ny atao hoe sekoly fianarana. Fianarana fiomanana ny amin'ny fiavian'ny tompo, fianarana ny amin'ny fanalana n'ilay mavesatra satria tsika tsy zakany rahona. Raha tsika izao zao ny fijeriko ny tarehantsika efa zakany rahona daholo satria efa niala daholo ilay vesatra rehetrarehetra. Fa na zany ary raha riva zao dia misy manavesatra tsika indray any ananiny dia rapizo dia misy foana ilay manavesatra satria ny olana mety izy foana. Dia andao asorona daholo ilay vesatra rehetrarehetra any amin'ny sekoly tsika manala an'izay satria ampianarina tsika hoe izay miasa fatratra sy mavesatra entana dia manatona azy. Dia dikan'izany sekoly etsy amin'ny supérieur analakely deuxième étage amin'ny fito zay zao navesatra tampoka ny Alléluia. Fa hoentiko amin'ny sekoly zay amin'ny latsinainy dia afaka izay. Dao tsika hitsangana. Dao tsika hitsangana. Da sandrado aty anoloana ny tananao dia andao tsika hivavaka ho an'ny fanatitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao tompony amin'ny fahamarinana izay manafaka anay tsy ho andeviny izao tontolo izao tsony. Misaotra izay fa nakariny ianao ary mbola hiveriny ianao. Ary ianao nefa ny fantatray koa dia ato anatinay. Misaotra tompony amin'ny fahamarinana rehetrarehetra dia taio ny fanatitra fafolo-karena sy izay rehetra nomena mba tena hoe voninahitry ny anaranao mba ho anitra kasitrahana tompo. Taio ny tsirairay avy izay tsy afaka nanome ihany koa dia tsarovy. Ianao nikasika ny momba azy rehetra ny amin'izay toerana misy azy isan'andro isan'andro. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra alefaso ny tehaka voninahitra ny tompo.
Tapicciani music Vitan fideran In drama natunana Te anulucha Zemendi chiana Ampifalni funa Si le canto a mimi, si zani nuanta sana, famio cisa ni tumpo, mantene nao amicu, ni fuku nu terena. In drum fe nam non c'è sosa, mi verina miacu.
avao fontananao antsika hivavaka metraka ny momba antsika hoetona trian'i Jesosy ny fonao tamin'izay rehetra mety teboka fahamarinana napetraky ny tompo tao anatin'ny fivorintsika andro amin'ny maraina dia hoetona trian'i Jesosy ny fonao mety isan'ilay lavitra n'Andriamanitra ianao tenen'ny tompo hoe ampio mba ho tafaverina ho eo akaikinao ampio mba ho tafatoetra ho eo akaikinao ary ampio mba tsy hiala aminao ary tsy ho tafasaraka aminao mety ianao indray ilay karazan'olona tsy mbola tena voafehanao a 100% zavatra teneninao nefa androan'Andriamanitra nanahitra fa tena alitara mitsodrano ny alitaran'Andriamanitra ary isika zanak'Andriamanitra dia tsy navelany anoziny fa teo mpitsofana rano mpianan'i Jesosy no nakarina dia teo anatrian'i Jesosy hoe tompo ampio mba hife ny foko sy ny vavako ohatra ny aingana kokoa zany mitsodrano sy mankalaza zavatra tsy mety miresaka défaut an'olona nefa tokony hitsodrano hoe teo anatren'Andriamanitra mifonao mba hibitsika eo anilanao ny fanamasina ampatsiaranao ny fijoroana ankasitrahan'Andriamanitra ianao zay tonga eto ihany koa mety mahafantatra ny fisian'ny ascension fa indraindray mety manadino ny fiverenan'i Jesosy hoe teo anatren'Andriamanitra mifonao hoe tompo ny androm-piainako rehetra dia mba ho fotoam-piambenana sy ho fotoam-piomanana fa raha nampiakarina ianao dia hiverina ary mila miomana fa tena hiverina tokoa ianao mila fantatrao rehefa miverina ianao mila manao zay tokony atao ara-pijoroana ara-panapa-kevitra tompo mba ho isan'ny olona fantatrao rehefa hiverina ianao zany etaeta sy faniriana zany miaraka entinay amin'ity takarivo ity satria tsy hira tsy teo feokira tsy fanimpona tsy fihetsiketsehany ivelany fa ny fonay no jerenao aoka ho tonga fotoam-panamboarana ny fondray andro amin'ny maraina atonga anay ho tanteraka eo amin'izay hitiavanao anay tsarovo Jesosy rehetra manana fahasarotana na difficulté manoloana ny teny rehetra izay nyteneninao teo mety tsy mora maivana zany mbola entinetiny atrenako androany fa zay maivana zaka ny rahona no ampakarina izany izy ave sara-pahotana manatrika tompo aoka izy handray fitsarana sy fiadanana avy aminao aoka hamotsotra andreo karazana vesatra alahelo lolompo ny tsiraray avy tonga eto mankasitraka sy misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy ny fotoana maraina saotra Jesosy saotra betsaka ny amin'ny teny ny amin'ny fampahirezana misaotra ny amin'ny fananganana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ataovy amin'ny faritra marary ny tananao mety voalaza tao anatin'ilay fahamarina teo mety any anatin'ny fo mety ao amin'ny saina mety eo amin'ny fomba fijery mety ho vatana ihany koa mintsika mendrika ho sitrana zay manomana ny fiverenana tsika ne hivavaka ao marary izy fagagana foana ne fa le anton'le izy mihitsiny sitran'ny tompo ianao mba ho isan'izay tafiomana tsara anomana ny fiverenana raha amin'ny anaran'i Jesosy saotra betsaka ny amin'izay efa ataonao foana eto anivon'ny asa fanompona fa ny anaranao Jesosy dia anarana mahery anarana ambony ny zavatra rehetra anarana ekeny ny zavatra rehetra anarana miasa anarana manangana tompo manomana ny fona izay mba handray nikasika avy aminao izany izy tonga eto mety ho aretinao amin'ny fanahy mety ao amin'ny aina mety resaka toetra mety tany amin'ny passé na mety ao amin'ny vatana anambaran-kiry zay hiandrandry zay tompo fa raha ianao manasitrana dia ho sitrana tokoa zay ny anaran'i Jesosy sitrano aho asa ho ian'i Jesosy fa manomana ny fiverenana ianao Ni fiaina
an'izay tompo aoka ny rehetra ndray fanamaivanana tompo amin'ity marain'ity amin'ny anaran'i Jesosy saotra fa mifanatrehanao mitondra fanamaivanana ray amin'ny anaran'i Jesosy ho fotoam-panasitranana koa ny fotoana atsiarovana ny fiverenanao satria nampiakarina ianao tao anatin'ny fifaliana nahitanao niakatra nahita ny fahataterahany teny mpananantenanao dia mino izay fa foravoravo salama tsara so raha Jesosy ny diakapoka ny aretanao fanasitrananao anay anaran'i Jesosy zao no tenen'ny tompo zao famantara zao narak'izay mino ametra tanina marary izy dia ho sitrana mino ianao miara-minitsika eto ataovy amin'ilay faritra marany amin'izay ny tananao dia hanonona fanasitrana amin'ny anaran'i Jesosy tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta sitrana ianao amin'io fahavoazana io sitrana ary aoka ny fitsangananao ho tanteraka androany amin'ny anaran'i Jesosy tsangana vaovao mazaho hery sy tanjaka fiainana tsodramy manonona ny fiainan'Andriamanitra ao anatin'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy trany tapilokatra ny mpanadia manonona ny fanasitranana amin'ny fanahinao tsy manofy ratsy zantsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy manofy olona efa maty zantsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy zay fanahy mitady anindra ianao mampahory ianao amin'ny alina tsy mampahita tory ianao mampivoaka alina anao miala amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy amin'io aretina andoha io aretim-po ninona nampalailana tany amin'ny passé anangana vaovao Andriamanitra dia mpanjiro ny Jesosy zay manomana ny tsara lavitra ao anao indray any amin'ny hoavinao trakady mitsangana vaovao misy fanantenana ao anao sitrana amin'ny aretinify amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny aretinao misofina zay makasika ny loha na maso na mety ho allergie na sinusite ny adi-tsaina resy zany amin'ny anaran'i Jesosy tonona fanasitranana amin'ny lalan'ny rivotra any amin'ny avokavoka lalakanina vavony tsinay zay rehetra makasika ny ao anatinao ny tranonjaza ny fanaka ny taovam-pananahana mandraisa fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta na any amin'ny taolana na rhumatisme zany na artrite zany ninona mety ho anarany manaiky ny anaran'i Jesosy io ny cellule cancéreuse manjavona amin'ny anaran'i Jesosy fivitosana miaina tsy miverina aminao tsony io amin'ny anara mahery Jesosy Kristy venamasina sy manan-kery avy Nazareta manonona ny fataterahany fanasitranana amin'izay rehetra mangeta eto zany androany sitrana ny tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy aoko sitrana ny asa mandrarahanao zay rehetra makasika anao fifandraisanao amin'ny vadinao fifandraisanao amin'ny zanakao fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao aoka handray fanasitranana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy venamasina sy manan-kery avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen afafontanao dia misaoran'Andriamanitra falio Andriamanitra mitantana sy mitondra misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra miasa ianao Andriamanitra mahatoky ianao Andriamanitra mahagaga ianao Andriamanitra mahery ianao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy venamasina sy manan-kery avy Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy amen tiaka mafitsika ao an Jesosy tiaka mafy betsika ao an Jesosy tamintsika teo le nangataka fanasitranana misy nandray ve raha nandray dia atsangano ny tananao dia manao vavolombelona vetivety pasteur Sandratra atsangano ny tananao raha renao hoe ny zavatra ny maivana ny zavatra niova ny zavatra tsapa pasteur mazaho tena vedika mipetrady mba manangatana zay nandray kasika averintsika amin'Andriamanitra ny voninahitra voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany tao anatin'ny 2 semaines teo zay dia somary manao palpitation foana dia rehefa elaela ilay izy dia lasa mavesatra ilay izy dia tao anatin'ny vavaka teo voninahitra ho an'i Jesosy fa maivana ilay izy
Zay ihany. Atsangaly le tany ohatran'ny nahita tanana anankiroa telo aty aho. Alleluia. Miasa eto Andriamanitra amin'izao rastony izao ka. Miasa izy ao amin'ny teny ary amin'ny fanatrehany mitondra ny vokatra feno rehetra. Tsisy hoe fotoan-dehibe na fotoan-dekely. Isika no ampianaran'i Jesosy tena hatsapa hoe eo foana izy. Amen. Dia mino fa mety rehefa tonga ny rehefa mandeha anao rehefa avy eo na mety rariva dia hoeninao ny efikasitean'izany anaran'i Jesosy zany. Alleluia. Raha sy nitsotranao izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy, kenao hitsangana handray an'izany ampinoana sy ampitiavanao. Raha andehanao dia ho tanteraka ny fahafahanao manomana ny fiverenan'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fahatanterahany fo tsy ho vesara-pahotana fa ho maivamaivana feno ny fitsaharany Tompo. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy sa ho olony tsodrano ianao, olony teny tsara eo amin'ny manodidina anao, izay rehetra mifanena, izay olona mifanena aminao. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy fa ho ao anatinao ny etaeta ny eo akaikin'Andriamanitra sy hiombona amin'Andriamanitra. Ary atsapa ianao fa tsy mahazo aina raha vao tsy ampy vavaka, tsy ampy fanatrehana. Omeny fanamasanao zany sensation zany, atonga anao tena hoe hifankazatra amin'ny tsy toa hiadananao, atongavany soa aminao. Mandehana fa tontolo andro anehoan'Andriamanitra ny voninahiny eo amin'ny fiainanao androany. Ny fanasitranana voatonona tamin'ny anaran'i Jesosy teo dia ho voatahiry ary tsy hiverina ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny fiadanana, mety ny zavatra rehetra amin'ny lafiny rehetra miaraka amin'ny Jesosy eo amin'ny fiainanao, na ny fiainam-panahinao, ny fiainam-bavaka, ny fiainam-panompoana, ny fanoloran-tenanao, ny fiainatokantranonao, ny asa aman-drarahanao, ny fianarany ankizy, momba nareo manontolo ny projet, ny zavatra ho karakaraina. Mandehana fa avy amin'izao fotoana maraina ny rahantsika nankalaza ny Jesosy tamin'ny fatanterahany teniny fa marity tamin'izay teneniny ho jobile ianao ty 2024 ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa tsofina rano ny fahombiazanao, ny fandresenao, ny fioaranao ny zavatra rehetra, ny fiovanao, ny fandraisanao, ny anjara fagaganao anao natao zao fivoriana izao. Ary satria nampiakarina ny Tompo ho ampiakarina ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsofina rano sy tononona mandehana dia mahomby aza eo ambany famondrapon'Andriamanitra sy ny fahasoavany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an Jesosy. So dia nisy natsapa amin'izay fa sitrana izy vitsy zay vavaka izay. Tany Jesosy mahatoky Andriamanitra. Tena kekinao fahasoavan'Andriamanitra hoe miaraka aminao hoe, mielo lalana anao hoe, miara-miasa aminao hoe. Azadino fotoana antsika rariva amroa miaraka amin'ny tanorintsika eto, hifaly, hidera, hitady an'Andriamanitra, angetaeta azy. Rapitsy koa mbola fotoana eto, sapotso maraina koa. Alleluia. Tsaraonao fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Rehefa avy eo amin'ny fotoana antsika, tainy Jesosy. Social